fanatrehanao zao. Fa sambatra izay mangeta entanao, ary te ho sambatra izay mangeta entanao, mba ho vikisana anao sy ho feno anao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an' Jesosy. Mahaza ho toerana vetivety a. Hiezaka hiteny mafy mba ho reny rehetra. Efa ela tsy nitory teny mafy be ohatr' izany. Ela miverina ny fitiavana voalohany. Amen. Matetika ny zavatra tian'ny olona dia miakatra level zao fomba fiteny. Miakatra dingana avoavo kokoa. Fa ny zavatra resako anao tsy level, fa sub-level, sous-niveau, tsy hainao miakatra, fa hainao midina. Fa ahoana pasteur? Hozy izy ny Korintianina voalohany, toko 2, ny 1:1 aminaran'i Jesosy. Fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona, afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra, afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Ny fahafantarana ny fon'Andriamanitra tsy niveau miakatra, fa sous-niveau midina. Arakaraky ny trandrahanao hidiranao lalina no amantaranao ny ao am-pon'Andriamanitra lalina. Ny sekoly rahantsika eto any manana ny fampakarana, dia ny fampafantaran'Andriamanitra ny ao am-pony lalina ho anao. Misy sous-niveau be dia be ao. Ny fitrandrahanao voalohany matetika dia fahagagana no amantaranao an'Andriamanitra. Taovatra mahitsy tsara tsika hoe? Ady mitesta micro akany a. Fahagagana no amantaranao azy. Fa rehefa mitrandraka lalindalina kokoa ianao, dia manomboka mahita ny toetrany. Dia ohatr'izay, hatrany. Ary ny sous-niveau farany nitondran'ny tompo antsika hatreto dia communion. Zany hoe rehefa tena trandrahanao ny ao am-pon'Andriamanitra, ny ao am-pon'Andriamanitra lalina ho anao dia fiombonana. Satria io fiombonana any amin'ny farany ambany lalina ny fon'Andriamanitra io no miazona an'ilay zavatra rehetra hitanao sy mety isehony ary asehony aminao. Tsisy dikany fahagagana raha tsy miaina communion ianao. Tsy misy dikany toetra an'Andriamanitra raha tsy miaina communion. Hitanao amin'izay, le communion ny base ao. Za tsy mamaritra hoe communion base farany. Arakaraky ny androsoantsika dia hanambara fahamarinana maika lalindalina koa amin'izay misy ao am-pony Andriamanitra. Fa ny hatreto aloha natoroko anao fa ny communion no fondation iaingan'ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiarahanao sy ny fanarahanao an'Andriamanitra. Ka androany dia mahafaly ihany tabataba aminareo eto ny loha hevitra na ampitondraina ny lohateny hoe communion aloha e. Avy ireny raha maheno tsara ianao e? Halleluja! Communion aloha e. Ninninna communion aloha e. Ninninna zavatra mety eritreretinao dia tia misy zavatra tsy hamitaka anao. Communion aloha. Ahoana pasteur? Le valim-bavaka ve mety tena mba ho amin'ity taona ity amin'izay fahafenoan'ilay izy? Maninona? Communion aloha. Aza miasa saina ny amin'ny faharetan'ilay valim-bavaka ohatry mbola tsy tonga. Miasa saina mba aharitra ny communion anao sy Andriamanitra. Ahoana pasteur ty fiainany ty? Io Jesosy anie ty fiainany ty. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Zay no mahdisy ny olona mieritreritra hoe manao izay tiana sy manandrakandrana ny karazana fahafinaretana no atao hoe la vie. Tsia, la vie Jesosy. Fa tsy mifanandramana ty karazana voankazo voarara mahavoaroka hoe edeny ty. Raha vao misy zavatra voarara dia apio hoe voaroka. Voarara. Voarara mazava.
Raha misy zavatra voarara tenenin'Andriamanitra, atao feno fahatahorana azy ny ao anatinao fa ho voaroka ianao raha vao mikitika an'iny. Antanio Adama, dia antanio Eva. Fa afaka anao seminaire izy anazava aminao hoe zay tenenin'Andriamanitra reto tandremo. Ny teny le mena rano, nampitenen'ny devoly le mena rano. Hoe inona ny tenenin'Andriamanitra taminareo? Dia niresaka Eva. Andriamanitra ny teny hoe tsy azo kasihana. Iny le fampitomboana sira nataony Adama. Hitany Adama hoe pelika loatra Eva dia nampin-kely izy hoe tsy azo hohanina, dia mba tsy hisian'ny problema dia aleo ampiana hoe tsy azo kitihana. Tsy fantany fa arakaraka ny ampitomboana ny maika mitombo ny loza. Teo izy le devoly nampiasa le mena rana. Tsisy an'izany. Raha mihinana ianao dia tsy ho faty. Dia vao nikasihany Eva le voankazo, maty sa tsy maty izy? Tsy maty. Teo izy le mena rana. Hitanao tsy mahafaty zany io. Ninana, maty sa tsy maty? Tsy maty. Hoy izy le mena rana. Hitanao tsy mahafaty akory fa meo an'i Adama. Ninana i Adama, maty sa tsy maty? Tsy maty. Genesis 5:5, 5, 700 taona taty aoriana, maty Adama. Marina sa tsy marina le nitenenin'Andriamanitra zany? Marina na dia ohatran'ny nila 700 taona aza. Miangavy ianao mba tsy andry 700 taona vao hiaiky fa marina izay nitenenin'Andriamanitra. Jesosy efa niteny amin'ny Jaona 17, raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Anampiana antsika hiaino tsara an'Andriamanitra. Andriamanitra ny nanao an'i Edena, voankazo tsara tarehy be dia be. Andriamanitra ny nanao an'i Eva. Andriamanitra namorona an'i Adama. Andriamanitra nanao ny asa ho an'i Adama. Andriamanitra nanomana fiainana ho azy mivady. Inona ny nety mena rana? Mena rana tsy mitondra ninninina, tsy mahay manao ninninina, tsy mahay mamorona ninninina, tsy manana ninninina, tsy mahay manome ninninina. Ny tany amin'ny Adama ary nalainy. Mahavarina nefa. Aleo zanak'olombelona miaino mena rana tsy manome ninninina, toy izay manome voninahitra le Andriamanitra manome ny rehetra. Te hampatsiaro anao fa mandrak'androany, mbola eo am-podi-tsofinao ny bitsiky mena rana mitaka anao sy ny feo an'Andriamanitra hitarika anao. Manomboka andro amin'ny maraina, averenao milony ny fametrahanao an'Andriamanitra eo amin'ny toerana sahaza azy, maneke an'Andriamanitra, manoera ny devoly, dia andositra anareo izy amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny toetratsika androany? Communion aloha e! Amen. Eka efa sady mitabataba ny mbola aleloia. Korintiana 2:7. Zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Wow! Asio kaly ty zalahy vetivety. Ka tsy tazomina ka. Zavatra kely fotsiny eto atao hoe totro. Tsy tazomina ka. Dia boaty ana mina pastor. Dia boaty na micro io vetivety. Vetivety Alléluia. Ka, efa tsara iny ka. 1 Corinthiens 1:9. Amin'ny anaran'i Jesosy, mahatoky Andriamanitra fidèle izay nahatonga ny fiantsonanareo, appel, anananareo firaisana amin'ny zanany, communion, dia Jesosy Kristy tompontsika. Enoia, enio tsara ty misy zavatra mahafinaritra be, anampy ny fahafahantsika mametraka, fa ay Andriamanitra tena miandry zavatra anankiray mba hahatonga ny zavatra rehetra anaraka ho azy. Ary io zavatra anankiray io communion. Avereno hoe communion hoe. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa miantso atsika Andriamanitra. Tsy hoe miantso anao ho paster izy, na miantso anao ho musicien, na miantso anao ho diakona,
Fa eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe miantso anao hiaina communion. Teneno akaikinao, appel en communion hoe. Hainareo hoe dikany hoe appel. Rehefa misy miantso anao, tonga dia raisinao ve? Mba honnête mba honnête fa za. Na dia maizimaizina nareo aminareo dia mba valio marina le izy. Tsy voatery Tendreny tsy tonga dia raisinao. Mazava e? Misy karazana appel indray nefa tonga dia raisinao. Misy ary mbola tsy maneno efa voarainao sahady. Arakaraka ny fahakekezan'ny fonao amin'ilay olona izay miantso. Appel en communion. Zany hoe tsy obligation napetraka Andriamanitra, fa appel miandry ny réactionnao sy ny valiny avy aminao. Ny zavatra nataon'Andriamanitra dia vonin'Andriamanitra iombona aminao. Fa miantso izy mba ho valinao le antsony. Fa misy olona tsy mamaly le antso. Androany maraina, natapaka aza ny jiro, aoka tsy tapaka ny communion anao. Miantso isan'andro Andriamanitra mampatsiaro fa ny mampetenao dia miaina communion aminy. Tena akaikinao valio izay antsom-piombonana izay hoe. Miteny eto ny tenin'Andriamanitra fa avy amina toe-panahy anankiray ny mahatonga an'Andriamanitra. Avy amina toe-panahy anankiray ny mahatonga n'Andriamanitra miantso anao iombona amin'ny zanany. Io toe-panahy io dia mahatoky. Fidèle Andriamanitra dia miantso anao izy mba iombona amin'ny zanany. Zay. Sotra tompoko. Raha toa ianao zany miazakazaka hitovy endrika amin'ny zanany, dia efa niveau anankiray izay. Fa le fototra ahafahanao manahaka ny zanany dia miombona amin'ny zanany aloha ianao. Za no mitabataba fa ianao afaka manao amen. Fa tsy mandeha koa micro anao. Natao hamoaka ny toetran'Andriamanitra isika. Avereno, natao hamoaka ny toetran'Andriamanitra hoe. Faly Andriamanitra hoe. Manahaka ny toetrany ianao. Mahazo aina ny fanatrehany hoe. Fa ny tena andrasany hoe en communion aloha ianao vao mamoaka ny toetrany. Averiko. Alohan'ny hitovianao endrika amin'ny zanany. Matanjaka be ilay fanosorany tompo eto amin'ity fanatrehany ity. Alohan'ny hitovianao endrika amin'ny zanany, miombona amin'ny zanany aloha ianao. Avereny raga aloha izay teny izay Averintsika, zao namerena anazy. Alohan'ny hitoviako endrika amin'ny Jesosy, isa roa telo. Alohan'ny hitoviako endrika amin'ny Jesosy dia miombona amin'ny Jesosy aloha. Amen. Mahatoky Andriamanitra, fidèle Andriamanitra. Tokony hoe nisy hira moa zany fa atabatritsika daholo ny hira efa miverina ny jiro rehefa avy eo. Deutéronomie 32:4 mbola andrositsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, Deutéronomie 2:34. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy, io le izy io. Andriamanitra mahatoky izy, ka tsy misy ratsy ao aminy. Zao zany. Andriamanitra mahatoky mira fiombonana. Manaraka tsara tsika.
Ianao zany vao manonona fotsiny hoe mahatoky Andriamanitra, dia ny ao ambadik'izay communion tian'Andriamanitra ho voarainao. Ny dingana nisy antsika taloha dia zao, mahatoky Andriamanitra, izay teny rehetra nytenenina hatramin'izay ho ataony dia faly be tsika. Ao kosa moa tsy ho faly. Fa aika ny fisehoan'ny fahatokian'Andriamanitra tsy any amin'ilay hoe maika hitan'ny teniny tanteraka, fa tafiditra ao amin'ny fiombonana izay nisokafany. Isika maika hita teny tanteraka, Andriamanitra maika iombonantsika aminy. Avereny tsara amin'izay ny priorité fa ny mamaika an'Andriamanitra tsy ny promesse 2025 hitranga fa zasy ianao miombona amin'ny tanteraka. Tsy midiky zany hoe tsy aneo an'ilay teny izay nampanantenaina izy, fa mampatsiary eto ilay teny izay vakiana, fa ny fidelité an'Andriamanitra tsy any amin'ilay hoe tanteraka izay nampanantenaina, iny ilay mahamaika antsika. Fa eto mazava tsara ny teny hoe mahatoky Andriamanitra, izy nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana. Ny ao am-pon'Andriamanitra tao ambadiky ny fahatokiny dia nanomana izy ny fotoana anankiray mba ho tafiditra ao anatinao ny fanamasina ahatonga anao hanana communion amin' Jesosy. Ny Deutéronome avakitsika teo dia manambara fa ao ambadiky ny fahatokiny dia tsy misy ratsy ao aminy. Communion rery no lalana ahatonga ny olona ho lasa tsy misy ratsy intsony ao aminy. Zao zany. Fidèle Andriamanitra, tsisy ratsy ao aminy. Avereny zay. Mahatoky Andriamanitra, tsisy ratsy ao aminy. Avereny farany. Mahatoky Andriamanitra, tsisy ratsy ao aminy. Tadidinareo ve ny tenenin Jesosy? Tsy averina. Tadidinareo ve ny tenenin Jesosy? Tsy averina. Merci beaucoup, pasteur. Ny andrina n'izao tontolo izao izy, tsy manana anjara aty amiko. Ny ao am-pon'Andriamanitra ry havana, mba tsy hisy faharatsiana intsony ihany koa ao anatinao. Ny lalana tanteraka an'izay dia amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Raha tianao zany hoe tsisy ratsy intsony ao anatinao, dia hitarika sy hitantananao Andriamanitra mba hiaina an'izany ianao, satria ilay mahafinaritra anao no efain'Andriamanitra amin'izay teneniny fa tokony hiainanao. Zay mahatonga ilay izy hoe communion aloha vao miova ny toetra. Satria possible mety tsy tia mangina ianao. Mihaino tsara tsika. Nisy témoignage teo. Tsy hampanginina. Mety tsy tia mangina ianao. Andriamanitra nefa miteny fa mila mangina ianao. Noho ny amin'ilay vokatry ny fahanginana dia mody mangina ianao. Fa ny tena nem-ponao tsy tia mangina ianao. Tsy izay ny programan'i Jesosy. Ny programan'i Jesosy ho resy lahatra ianao fa mahafinaritra ny fahanginana ohatran'ilay aseho an'Andriamanitra fa izy tsy mitabataba rehefa misy zavatra mitranga. Fa avy ao anaty izy manova ny zavatra rehetra. Possible isika tsy misy ratsy intsony ao anatsika. Zay nisy vokatry ny communion satria ao ambadiky ilay fahatokiana tsy misy ratsy ao amin'Andriamanitra, aseho an'ilay communion mba tsy hisy ratsy koa ao aminao. Teneno akaikinao manana programa Andriamanitra hoe ao ambadiky ny communion hoe dia tsy misy ratsy ao anatinao hoe. Avereny tsy misy ratsy ao anatinao hoe. Afindran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny communion ilay tsisy ratsy ao aminy, mba ho tsisy ratsy koa ny ao aminao. Romanina 15:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo. Rehefa tsy misy faharatsiana ao anatinao, dia manomboka misy fahatsarana ao anatinao, dia manomboka feno fahatsarana ny ao anatinao. Communion égale tsisy ratsy, égale feno tsara. Ny fahatokin'Andriamanitra ny lasa modèle ianarantsika fahatokiana. Raha tsy misy faharatsiana ao amin'Andriamanitra satria mahatoky izy,
Dia araka ny communion ianarantsika mijery an'Andriamanitra ihany koa, dia tokony ho matoky kosa zasy ianao tsy misy faharatsiana ao anatintsika. Avereno tsisy faharatsiana atao anatiko hoe. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsara Andriamanitra, dia isika tian'Andriamanitra ho feno ny fahatsarany. Isika no maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa Jesosy ny teny, tokana ny tsara hozy izy, dia Andriamanitra. Genesis 4:1-5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aritan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambony tany. Ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony, dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ny nahatonga an'Andriamanitra nandringana tamin'ny safodrany Noa, dia satria faharatsiana no hitany teo amin'ny olona. Miteraka fandringanana ilay faharatsiana, ny fahatsarana ny tokony ho feno amin'ny fiainan'ny olona. Nidin' Jesosy hamonjy ny olona mba ho afaka amin'ny faharatsiana, ary mba ho averina ao anatin'ny olona ny fahatsarana tokony efa nisy tao aminy, fa very rehefa nanota ny olona. Ambara-pialana eto ambony tany, tokony manaraka akaiky ianao ny ao anatinao, ho feno fahatsarana ny fonao. Rehefa miteny zavatra ianao, dia zaho toetra hoe feno fahatsarana ve ianao vao miteny an'ilay izy. Misy mihaino ve o? Ohatra ianao miteny hoe, ianao ty bota. Dia saintsaina hoe fahatsarana ve ny ao anatinao mahatonga miteny azy satria ianao mety tsara constitution be mihitsy. Tsy hoe hitsaranao tsy izay, fa fantariny ao anatinao alohan'ny miteny zavatra. Ankarizany amin'ny foko mantolo ny tenenako hoe maimbo izy. Dia ona raha maratra ilay olona. Aka izy mihitsy mora maratra, sura ve ianao? Sura ve ianao fa izy mihitsy mora maratra ve? Sasanatria tokony andiny tentsika sao dia misavatra tenentsika no mandratra, na manambany, na mamono mihitsy aza. Zay mahatonga antsika tokony ho feno fahatsarana. Mety maratra ilay olona tenenao bota izy. Tokony tenenao izy hoe marorika se zany. Mahazoazo aintsika zany. Fa tsy rehefa raikitra ny fiaraha-misakafo dia atao fimezana foana ilay olona ngeza. Misolo tena anay izay. Ny antony, hitsorovolombelona aminao fa tsy izay no mandana an'iny sakafo iny. Misy an'ilay kelikely reny fa tena enjana be. Misy zany ka. Misy mihitsy zany ka. Ohatra ny kelikely izy fa inefatra indimy izy mandalo eo. Enao ndray mandeha to dia mahazo teny. Aza lanina. Ohatrany hoe tsy fahatsarana zany. Tsy fahatsarana zany. Raha ny ampianarina miresaka ao amin'ny ankizy eto mihaino tsara ny ankizy. Rakizy. Tsy hoe mahay ianao dia hiteny amin'ny namanao hoe ianao ty tsy mahay. Andriamanitra ny tompon'ny fahaizana. Ongotan'Andriamanitra indray mandeha io fahaizana io dia hitanao zany tsy mahay zany. Manetre tena. Raha misy tsy mahay iray kilasy aminao, ampianary dia apio izy, raha manaiky ho ampiana. Fomba fiteny, zany ve dia tsy takatra, tsy fahatsarana zany. Na samy mpivady ary, mety hoe tsy dia manana diplôma noho ianao ohatra ilay anankiray, na lehilahy io, na vehivavy. Dia tsy fahatsarana manokatra ny vavanao raha manambany ny vadinao ianao. Hoe firy taona ve zay dia mbola tsy takatra ihany ve zany? Nga ianao nga mahatakatra be. Mba hatraiza ny fahatakarana eo, mba tantarao kely hoe tsy fahatsarana ny manokatra an'izany vavy zany. Dia raha vao tsy fahatsarana dia tsy maintsy ratra, fahafatesana, aizina ary tsy lanitra. Hitanareo mahatonga antsika tokony misaina tsara, mivavaka tsara, en communion tsara, vao miresaka. Satria tian'Andriamanitra ho feno fahatsarana ny ao an-tokantranonao, ataovy amen. Tian'Andriamanitra ho feno fahatsarana ny amin'izay rehetra alehanao. Rehefa mahay loka, mahita zavatra hafa. Hafa kely izy zany. Hay grillade ny loka antsika androany.
mety tsy apozinao fa ny fanekenao iaina ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiombonana anasitrana ny tokantranonao, anasitrana ny fiainanao. Tendray tsy ankalasana amin'ny tokantrano ty resaka ty. Tendray tsika miteny ahoana, ianao ty miantitra ary ianao. Halleloja. Aoka ho feno fahatsarana ny ao anatinao vao hivoaka ny teny avy eny am-bavanao. Aoka ho feno fahatsarana ny ao anatinao vao hisokatra ny vavanao hiteny. Fa na ny fomba fiteninao sy ny fitenin'ny masonao ary dia mandratra. Io maso io e! Sady manaratra mitabataba ena rehefa tsisy micro. Io maso io e! Miteny eny masonao e! Tonga va ny vadinao, ahoana journée-nao androany? Miresa dia valio. Feno fahatsarana ny ianao. Nga hainao tsisy nga very communion nga tsika e. Nga manao atao rehefa miditry ny tany dia mirahira. Communion. Communion, communion, communion. Amin'izay tonga sandrasaradolo ny mpivady rehetra hoe ake izay moa zany ny fototry resaka ty. Raha vao tsy misy fahatsarana ao anatinao, mety heverinao fa tenim-pahamarinana, fa mety handratra, amono sy handringana. Nefa ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy amono ary handringana, fa zaho o Jesosy avy mba hanananareo fiainana sady fiainana be dia be. Ny olona feno fahatsarana dia miteny fiainana. Avereny hoe fiainana ato anatiko hoe, eo amin'ny tokantranoko. Avereny fiainana eo amin'ny rehetra makasika ahy, eo amin'ny fianarana ankizy, eo amin'ny asa aman-draharaha. Avereny fiainana, fiainan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny Romanina 15:14, mahatokony aminareo, hoy Paoly apôstôly, mahatokony aminareo kosa rangaza tena feno fahatsaranareo a. Tsy kasinareo. Fa maninona Andriamanitra ny deside andringana ny génération teto ambony tany? Satria tsy nisy tsony le fahatsarana. Io no nahatongavan'i Jesosy amonjo ny olona tsy ho ao anatin'ny faharatsiana, fa amerina ny olona ho ao amin'ny fahatsarany ary amenona ny olona amin'ny fahatsarany. Mahatateraka an'izay tsy fametran-tanana fa communion. Enao resy lahatra fa tena mila miombona amin'Andriamanitra ianao, ary ny fisehoan'ilay fiombonana dia tsy misy faharatsiana intsony ao anatinao. Rehefa mizara loaka, enao feno fahatsarana. Amen. Fa ny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny. Ary tena eo amin'ilay fitaovam-pisakafoana mihitsy Andriamanitra no mijery hoe izy ianao. Tandremo fa ao ambadika ny hoe mangala-pihinana, misy hoe mangala. Misy anjara ao ampangalatra any amin'ny elo. Aiza koa hoe mpihinana ve ny nangalarina dia avereny amin'ny elo. Mangala-pihinana. Rehefa tsy nierana dia mangalatra. Maninona? Rehefa tsy nierana dia mangalatra. Dikan'izay, ianao zao niera. Chérie, efa lasa ianao zao nihoana. Chérie, netiko le 1 milliard anao teo a. Avereny 1 milliard an'olona aloha e. Miresa tsara anao reo mivady fa tsy efa lasa le vola vao mody miera ianao. Hitanao amin'izay ve le fahatsarana? Rehefa mizara loaka ianao a, zara ohatra ny fomba ny zaran'ny tompo azy. Tsy misy zara, tsy rehefa mizara dia araka ny gabarit. Rehefa nandatsaka mana izy vao teny angony arak'izay laninareo. Fa rehefa nizaraina, tsinjovy izay ao aorinanao. Zany zao fahatsarana.
Misy olona ve tafiditra amin'ilay communion andro amin'ny maraina. Ka ilay communion zany tsy hoe mandray fanasany tompontsika. Communion corporelle amin'ny tompo io, aseho amin'ny vatana, miombona amin'ny tena sy ny rahan'i Kristy tsika. Fa ny anisan'ny tena mamaky an'Andriamanitra dia ianao miaina communion amin'ny fomba fiainana an' Jesosy. Miaina ohatran' Jesosy. Avereny hoe feno fahatsarana hoe. Nanoty Adama, tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Very Andriamanitra izy dia tsy afaka nanapaka ny ota intsony. Very ny fahatokiny. Nanomboka nisy faharatsiana tao anatin'ny fony. Naseho tamin'ny fiainan-dratsy tetỳ ivelany. Ary izay no anton'ilay fandringanana tamin'ny safodrano. Fepetra farany alohan'ny ialana eto ambony tany ny ho fantatr'Andriamanitra. Tena kaikinao tsara ny ampiasain'Andriamanitra hoe tsara ny mahafantatra an'Andriamanitra hoe tsara ny manaraka an'Andriamanitra hoe tsara ny manompo an'Andriamanitra hoe fa ny tsara indrindra hoe ny ho fantatr'Andriamanitra hoe. Mahatonga antsika tonga eto zany mianatra tsika hoe inona ny tokony hovako mba tonga an'Andriamanitra hamantatra, satria tsy misy olona mampiditra olona tsy fantatra ny antranony zany. Sa misy any aminareo? Tonga avany izy dia salama avy angalatra. Aiza lakile? Eo ambany ihany. Ok, to dia miditra zay olona fantatrao miantsoantso am-bavahady no amenao fafana hiditra. Ohatr'izany mihitsy ny mandrakizay rahantsika amin'i Jesosy. Tsy izay olona teo any, fa izay olona fantany. Miverintsika eo Matthieu 7, 2:20 ka hatramin'ny 1:20. Misy ifandraisany amin'ilay feno fahatsarana, tsy misy faharatsiana intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko niditra ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Marina anao amiko hoe amin'izany andro izany, tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina, hoy Jesosy. Tsy enjana be mizogozona fotsiny le pipitra reto. Hoy Jesosy, tsy mba fantatra akory nareo hatr'izay, melah amika ianareo mpanao meloka. Tsy fantany reto olona izay niaina ampinoana naminany, nanao asa lehibe, namoaka demoni. Tsy ny fanaovana ny asany, sy ny fahombiazana amin'ny asany no hamantarany antsika. Timoty 2:2 aminaran'i Jesosy. Amba akanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana an'izao tombo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy. Ary aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy mba ho feno fahatsarana. Izy ilay fomba fitenena bouclé. Fa maninona Andriamanitra no maika mba ho feno fahatsarana ianao? Satria tsy tiany hisy faharatsiana ao anatinao. Fa raha mbola misy faharatsiana ao anatinao dia tsy fantany ianao. Nomeny ny fahafahana feno atongasy atonganao afaka hiaina fiombonana amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanamasina tafiditra ao anatinao, mba hatonganao hiaina izay hiainan'Andriamanitra. Fa raha tsy misy faharatsiana ao amin'Andriamanitra, possible tsy misy faharatsiana ao anatinao. Zay ratsy fantatrao dia ialao. Zay miala amin'ny ratsy no fantatr'Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra maiky ny hamindra ny fahatokiny amin'ny alalan'ny communion. Andriamanitra mahatoky dia manamora ny communion ho azonao hiainana miaraka amin'i Jesosy. Andriamanitra mahatoky égal tsisy ratsy ao aminy, égal ianao koa lasa mahatoky, égal tsisy ratsy koa ao aminao, égal tafy ianao. Ny atao hoe tafita zany tsy hoe tsisy trosa.
fa tsisy faharatsiana ao anatinao. Ny atao hoe tafita zany tsy hoe tsisy olana, fa natao hoe tafita amin'Andriamanitra tsisy faharatsiana ao anatinao. Taotra raha maheno tsara tsika hoe maheno anke nareo. Halleloja. Tsisy ohatry ty. Amen. Tesalonianina voalohany toko 5 reto ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky zay miantso anareo. Jereo fa miverina le fidèle sy le appel. Raha vao miresaka zany ianao hoe mahatoky Andriamanitra dia misy antso ao ambadika izay. Dia mahafinaritra be ny teniny eto hoe izy ihany no hanefa izany. Tsy ianao no miezaka be hiaina communion. Le communion efa vonona fa ianao mamaly ny antso fotsiny amina fampiasana safidy hoe mety amiko ny miombona aminao, mangetaheta ny ombona aminao. Mahafinaritra rangaza ny tsara fanahy maraina atoandro hariva zany. Tena mbo tiako zany tsikizitina tsony zany. Aka izy ohatra mahafatifaty mitsy rehefa le kizitina kely iny. Miala. Naran'i Jesosy. Aza mody ampitomboana hoe mahafatifaty. Fa mahafaty. Mahafaty ny kizitina. Tare tokony ho tsara tare io. Sotosotomo le fahakizitinana tsisy ilana azy le poziny avy eo. Tsy mampety anao ny fahakizitinana. Tsy mampety amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny fahakizitinana. Hoy Paoly apôstôly. Mbola misy atsasakadiny. Halleluja! Tsy maintsy misy pizza kosa rehefa avy eo fa tsisy manaiky an'izany. Karaha tsy adasy aloha. Hay. Heninao zay ny programako. Rehefa Andriamanitra ny miantso dia izy ihany ny manefa an'ilay izy. Ny anjaranao manaiky, mangetaheta, resy lahatra. Hoy Paoly apôstôly amin'ny bokin'ny Efesianina. Malahelo ny fanamasina raha vao tezitra ianao. Dikan'izay. Ohatran'ny mikorazady ireny. Dikan'izay. Tsy mahazo tezitra ianao. Miaino tsara ve tsika? Tsy mahazo tezitra isika. Ka le izy anie pastera mahatezitra e. Fa ianao tsy mety tsony. Ianao narangitina aza. Efa maranitra. Halleluja. Tsy voatery ho ratsy avokoa ny zavatra rehetra. Misy zavatra tsara ao ambadika ao fa aza maiky ny korotana, aza maiky ny kizitina, aza maiky ny hosorena, aza maiky ny hotezitra. Verenao amin'Andriamanitra dia miombona. Ahoana moa ny reaksionao Jesosy rehefa niaina ohatr'izao? Fa Jesosy tsy nikoropaka. Satria fanta fa tsy eny am-pelatanan'ny olona manondrana no aviny, fa eny am-pelatanan'Andriamanitra ray ny ombonany ny zavatra rehetra. Matsiaro an'ilay témoignage netony papa hoe tapitra mamaky vera foana ny ankizy ao an-trano. Misy ankizy zany fa tsy ny ankizy rehetra. Dia lasa ohatrany hoe izay zany mampakizitina. Dia mandeha hatraminy hoe raha vao vaky manaraka dia sonona karama, ohatra. Dia izao no tenenin'ny pasteur Rodolphe hoe zao mividiana vera be dia be. Mba hisy hovakiana. Fa tsy izay no hanimba ny fifantohanao amin'Andriamanitra. Teneno kaikinao azony ny fifantohanao amin'Andriamanitra hoe fa raha vao sorena ianao hoe dia tapaka ny communion hoe. Ohatry ny ahoana ny fikoropahantsika rehefa tapaka ny connexion e. Ataovy mampikiropaka anao raha ianao ny décommunion na ny déconnex communion.
Zany hoe renao mihitsy hoe ohatrany tsy miombona amin'Andriamanitra tampoka ianao. Aoka tsy izy tsony ireny fotoana ireny. Tehirizony fahafahanao mifantoka hoe eto tena tsy avelako isy hampisaraka amin'ny fitiavany Kristy. Halleluja ve? Tena akaikinao sady tsy mampety anao ny fakisitirana hoe tsy mampety ny fahasalamanao hoe tsy mampety ny fiarahanao amin'Andriamanitra hoe tsy mampety ny ao an-tanàna hoe ianao rery angamba mety amin'ilay izy hoe mino fa tsy mety amen tsy mety tsony ataovy resy lahatra anao anatiny na ianao ary tsy mety tsony amin'ilay izy. Amen. Aza marinina hoe ka nareo tsy mihaino raha tsy mikizitina kely jereo tsara témoignage be dia be teo fa tsy ao ambadiky ny fahakizitinana ny ekota fa ao ambadiky ny fahanginana sy ny lohalika amin'ny fokotra. Alléluia. Le résultat ne mahamaika anao fa le méthode ny diso hoe aza mitakizo avelao Andriamanitra hiady ho anao. Kolosiana 4:10 aminaran'i Jesosy. Aoka napaka ho amponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Anisany hamantarana fa feno mahazo toerana ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia misy fiadanana ao anatinao. Dia ny teny mivoaka eny am-bavanao teny tsara, teny fisaorana sy teny tsodrano. Matoa zany tsy izay dia tsisy communion zay fotsiny. Za tsaratsara ny zavatra teneko fa za miombona be amin'ny tompo fa ianao mihitsy manderaka eto. Efa tapaka izay le communion fa tsy azonao an-tsaina. Efa tapaka communion ianao. Tandremo ny réaction anao. Miombona tsara amin'ny Jesosy. Ny olona feno communion dia miaina fiadanana sy feno fisaorana. Amen. Aoka hiesitra sy hiala eo amin'ny fiainanao ny faharatsiana. Aoka ho maro toerana eo amin'ny fiainanao ny fahatsarany sy ho feno fahatsarana ianao. Ohatrany ahoana zany olona feno fahatsarana zany? Olona mahafinaritra be zany. Satria ny zavatra saintsainy dia misaina zavatra tsara foana izy. Mahita irika, ahita zavatra tsara foana. Ny olona rehetra efa leo, izy rery mbola tsy leo. Misy fahatsarana ao anatinao rahalahy. Misy fahatsarana anatinao ranabavy. Misy fahatsarana anatinao dada sy neny. Rakizy. Matoa manomboka efa me mahita irika ianao mahita zavatra tsara plutôt que mahita zavatra ratsy. Rehefa miteny ny olona hoe ianinana ka tena manafotoana dia ianao mahita irika amin'ny teny hoe tsy haiko aloha fa izy iny hatramin'izay fantatro mahafinaritra. Ary toa amen vitsykely izy zany reto mora mahita lafitsaran-javatra amin'ny zavatra rehetra. Ny olona feno fahatsarana dia manomboka mahafehy ny zavatra teneniny manoloana ny fifandraisany amin'ny hafa. Raha vao mitombo ny kritika fa miena ny compliment efa manomboka tapaka ny communion. Inona ny teny aleoko ny vavanao, vady aman-janakao? Fa raha manomboka mibetsaka kokoa ny kritika no ny compliment, dana niverinao amin'Andriamanitra dia miombona aminy fa misy aretina efa mitady kiky zany. Ny atao tranoko rangaha dia izao foana. Manomboka misy kritika. Manomboka be kritika. Tsy mahazaka kritika tsika. Na hoe tsy ilaina. Fa mananatra ny tompo tandremo fa ara-pifandraisana misy zavatra manomboka efa mideséquilibre ao. Manomboka ohatrany mora mahita défaut ianao. Vao mihetsika ilay olona dia ohatrany tonga dia hitanao zany mihitsy izay andrefa naverina zavatra efa nentina mambaka efa mialana efa firom-potoana mbola manomboka efa de communion ianao zay.
Fa ny fahafenoan'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia mahita ny fahatsaraan'Andriamanitra ao anatin'ilay olona. Mety ho saolim-panenjika ilay ao an-tranonao, fa mila mahita ny any anatinao lalina avy amin'ny fiombonana ao amin'Andriamanitra, feno fahatsaraan'Andriamanitra, feno fahatsarana koa ianao, dia manomboka me mahita Paoly ao anaty Saoly. Iza zao ny olona tena be mpankala be amin'ny Facebook? Aza tenenina. Ny zanak'Andriamanitra ve? Tia an'iny olona iny. Mivavaka ho an'iny olona iny. Malahelo an'iny olona iny. Mahita bon côté amin'iny olona iny. Eto zao misy olona tonga saina be, le bon côté ohatran'ny efa tsy hita intsony. Verena kely iny amin'ny communion, dia ho hitanao fa ho sokafan'Andriamanitra amin'ny masonao, mba tsy hisy faharatsiana ao anatinao. Ay, kay le zavatra ratsy hitantsika kay zavatra ratsy ao anatsika. Rehefa tsara ny ao anatinao, tsy mora mahita zavatra ratsy ianao. Mahita an'ilay olona amin'ny fahatsarana ianao, dia afaka miara-miasa amin'Andriamanitra ny fijerinao tsara, hanova an'ilay olona ho amin'ilay fahatsarana hitanao. Raha mitondra-bavaka ianao Andriamanitra ao, Andriamanitra ianao. Dia voalohany aloha, tsy manetsika ny tompony tongotra miakatra sy ny paozinao, tsy izay manetsika azy, fa ny fonao. Tondra-bavaka ty vadiko ty, mandreraka mihitsy izy io. Vao izay fotsiny ataonao dia efa tsy miainga ny vavaka. Refusé. Tsy refusé any amin'ny traitement, refusé à la réception. Hozy Andriamanitra, vady tsara no meko anao, fa tsy vady mandreraka. Dikan'izay, tsy afaka maly vavaka anao satria tsy fantatro izy izany vady mandreraka hoentinao zany. Izy zany. Vady tsara no netsiko teo aminao. Ny anjaranao zany dia manova vavaka. Andriamanitra, Andriamanitra ianao. Sinao kely ianona kely ohatr'izay. Fa tsy manaitra azy zany. Io izy io. Mihaino tsara ny tompo. Io? Lasa io? Tsara ne izy io sokatra amin'ny mason'Andriamanitra. Wow! Hitanao ke fa tsara le nomeko anao. Hivavaka Andriamanitra ho an'ilay vady tsara. Nomena ho aho. Ohatra maheno tompo zany hoe, respire. Respire mon enfant. Satria Andriamanitra miara-miasa amin'ilay fahatsarana ao anatinao. Fantatrao ve? Direktera tsara neny miasa amin'ny jirama ao Tianao ve le hivavaka omby? Tianao ve le hivavaka hivaly? Tianao ve Andriamanitra tonga dia amaly an'ilay izy? Ataovy tsara saina ianao. Ataovy tsara fo. Tsara maso. Tsy afaka makatsa satria misy jiro eto kay. Jesosy etika aminao ty fiainako ratsy ty. Hoy Jesosy. Fiainana tsara no meko anao. Fiainana ratsy aiza? Votre dossier n'est pas reçu. Fa rehefa tonga ianao, misaotra Andriamanitra. Mahafatifaty kely ane ty oroko ngeza be ty Tsy mino anay ianao amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Ohatra zany. Saotra Jesosy ny anahy tompo natsentsina aza mbola mampiditra rivotra noho ny amin'ny angezany lavakorina. Dia raha ena nareo fa ianao Andriamanitra mifaly abiazana. Anzo misy mijaly reny le ohatrany kelikely orony reny. Tsy mitsiriritra an'izy ireny mihitsy tompo. Misy mihaino ve ataovy maheno tsara ianao tenenina akaikinao tsara tarehy ny oronao tsara tarehy ny masonao tenena izy mety tsara io volo io
Dia tsofirany zaranao ary mbola manana hoe tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Miaina ny fahatsaràn'Andriamanitra ianao. En Chine, lafo be ny manao braona. Nenao rivotro omaly fotsiny tsy kitihana, tonga dia ao amin'ilay tadiaviny zareo. Tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Tenena akaikinao, io tsy mahay mankasitraka io e. Tsy ampy communion io e. Tsy mahazo kisitiny. Reto zaza, reto tena mitabataba eraky ny trano manana, tsisy akanaina. Remarquenao rehefa mianatra daholo ve zaza ohatrany tena mangidy ianao rery ao an-trano. Ianao tsy havita ezakazaka mitovy aminy. Hany e? Vao mikoropoka dia isaoran'Andriamanitra moa izay nomeny anao e. Ankasitrao an'Andriamanitra izay nataony tomombana eo amin'ny fiainanao. Zanaka tsara no afaka entinao mambavaka mba ho tonga zanaka perfect. Can I have amen? Ohatra miova amin'ny teny Anglisy dia miova ilay fihetsika, tsy azoko mihitsy koa izany. Raha tiana ho tanteraka ilay izy, mahita aloha fa tsara ilay nataon'Andriamanitra. Exercice-na fahatsarana ilay resantsika ane. Ianao ane feno fahatsarana ao anatinao e. Ny zavatra tenenao tsy tokony zavatra ratsy izany. Halleluja. Ohatra, saosisy ritra. Saosisy ritra, hainao ve izany e? Saosisy ritra ilay laoka e. Tsy azoko nareo. Besira. Misy solution foana. Afaka avadika saosisy rony. Ianao ane manasaro-piainana e. Any ary misy olona tsy mihinana saosisy akory. Faharoa, raha saosisy ritra besira, kodiny ohatran'iny dia lany ny eraky ny rice cooker. Miara-miasa mahasoa io e. Tenenina akaikinao, raha vao feno fahatsarana ianao e. Dia tsy misy irika mihitsy hoe ahitanao zavatra ratsy hoe akoatra ny tsy sitrapon'Andriamanitra hoe dia voatahiry ny fifalianao hoe voatahiry ny fifantohanao amin'Andriamanitra hoe miasa eo amin'ilay fahatsarana hitanao Andriamanitra hoe toy an'izay misaotra n'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra ny amin'ny fisiany sira, misaotra Andriamanitra ny amin'ny fisiany saosisy sira. Efa raha ilay izy saosira. Saosira. Mba efa nanao boaty any hafa ny pika ny jiro dia tsy. Saotra ny tompo e. Ianao misaotra azy eo Andriamanitra. Leçon nomenao, fidèle ianao, tsy misy ratsy eo aminao, zako fidèle, tsy misy ratsy eo amiko. Misaotra anao ny amin'ny saosisy besira, sambany androany, mananana saosisy rony, mankasitraka fa Andriamanitra ny zava-baovao ianao. Saotra Andriamanitra. Ianao misaotra iny, misaotra. Misy appel, tilililili, teny Jesosy pastera. Aiza ho aiza nareo fa to dia alaina to dia mankany amin'ny restaurant tsika zao e. Zay manao hoe rehetra miaraka any daholo e. Tsy atonina indray olona restaurant e. Raha vao tsara fo ianao, misy zavatra tsara mitranga ao ambadiky ny tsy takatry ny sainao, isaoranao azy. Exemple zany nomeko izany fa aza miandrandra an'izany lasa religion raha hoe saotra ny amin'ny saosisy besira manantena restaurant aminao. Mankasitraka any amin'ny saosisy ny tombo kely le sira fa manantena ny fampahitana fity feno avy aminao. Aza teren'Andriamanitra fa velao Andriamanitra hiasa fataovy tsara ny ao anatinao. Fantatrao, tsara ny io fianakaviana misy anao io e. Vitsikely za manao amen zany. Mety tsy dia hitako nareo fa henoko tsara nareo ane. Tsara ny io fianakaviana nametran'Andriamanitra anao io e.
Raha mba za zao fianakavian'i Donald Trump. Dia tsy tetenao aloha zany androany. Tsy nahenao zany teny zany. Mety nikizitina be tany izay toerana nisy ianao tany. Eto ianao milamina tsara eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mampafantara ny tompony toetrany. Amindran'Andriamanitra ny toetrany. Tsara io fianakaviana nametrahan'ny tompo anao io. Tsara ho io fianakaviana nametrahan'ny tompo anao io. Tsara ny fomba nanaovan'Andriamanitra anao ohatranao io. Raha vao miova fotsiny sofinao to dia ratsy be anao. Hoe za mangataka mba ho sofiny iza moa le Canal Plus e. I sofiny Canal Plus e. Maiza mankasitraka an'Andriamanitra. Eo amin'izay nataony, sy eo amin'izay misy, sy eo amin'izay maizy azy anao, fa izy ihany angeny nanao anao ohatr'izao hoe. Halleluja. Inona pasteur ny tombontsoa amin'ny banga? Ny banga rehefa kely ny rivotra, mampiditra betsaka izy. Misy zavatra tsara hoe, maiza mijery zavatra tsara ianao. Exercice ataontsika izany manomboka androany. Miaraka amin'ny Jesosy, misy zavatra tsara ao ambadika ao. Avere zay, miaraka amin'ny Jesosy. Misy zavatra tsara ao ambadika ao. Avere farany, miaraka amin'ny Jesosy. Misy zavatra tsara ao ambadika ao. Tsara io asanao io. Akoatra ny asa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Sao dia mpivaroteny ianao dia tsara hono ny asako. Raiso ny exemple amin'ny Madeleine. Marie, verina tamin'ny antom-pisiny izy. Aika izy mpanao gâteau mahaika. Mpanao Madeleine. Azoko ianao ohatran'ny lasa lavitra. Lasa mivarotra zavatra hafa izy. Samy varotra ihany. Entana samihafa. Verena amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mampety anao. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mahavelona anao. Mety io. Eo Andriamanitra ny karakaranao. Misokafa arak'ilay fahatsarana. Iombonanao aminy. Teza be menimenina tsony. Za mahita pastera fa ohatry ny any andafy zao ny avenira. Hitany izay efa any ny tompo. Fa tsy voatery makany ianao. Enoy tsara amin'ny feon'Andriamanitra. Fa mety eo amin'izay toerana misy ianao. Tsy hoe mety, fa tena eo amin'izay toerana anendren'Andriamanitra anao. Eo Andriamanitra no hikarakaranao. Ndray mandeha nisy karoty zay. Dia nananteny izy hiova fiainana. Karoty izy ny anarany monsieur karoty. Dia nitady lalana izy. Saorana tompo fa nahazo visa. Nakany andafy. Tonga tany andafy. Nidina teo amin'ny aéroport. Gaga be sa mbola monsieur karoty izy tonga tany. Tsy manovanao ny toerana andehananao. Tsy azonareo izy e. Tsy hoe lasa lasary izy rehefa tonga tany. Fa le karoty ny taingina avion iny mivoaka ao. Ny anovanao communion. Rehefa tena miombona tsara ianao dia afindran'Andriamanitra ny fahatsarany arakaraky ny iresanao sy iombonanao. Anokananao fotoana miaraka aminy. Possible amin'ny fiainanao ane lasa lavitra be. Miaraka amin'ny Jesosy vita fiombonana. Aza misaina akory ny andeha lavitra tsisy Andriamanitra. Fa afaka manantena kosa ianao fa ny farany lavitra vitan'Andriamanitra mitondra anao any mandrakizay ary nampanantenainy izay eto ambony tany venty sy efainy. Aza mifantoka amin'ilay eto ambony tany miombona tsara manomana amin'ny mandrakizay fa izay isan'andro mety ilanao ny tanany hitsotra ny tanany hiaso amin'ny fiainanao ny tanany amelombelonanao mifony anome voninahitra ny tenin'Andriamanitra tanteraka izay nampanantenainy ho eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tena akaikinao ataovy mahamaika anao ny fiombonana hoe. Miombona tsara amin'Andriamanitra hoe. Aoka ho feno fahatsarana ianao hoe. Tsy misy faharatsiana hoe. Avereno, feno fahatsarana amin'ny vavanao hoe. Feno fahatsarana amin'ny masonao hoe. Feno fahatsarana amin'ny sainao hoe. Feno fahatsarana amin'ny fonao hoe. Momba anao ray manontolo hoe.
ny ao an-tranonao hoe any amin'izay alehanao dia feno fahatsarana. Dao tsika hiteka mafy tsara ho an'ny Tompo. Manasanao hitsangana. Irositsika amin'ny latabatra. Azafady, ao tsy manino. Zany nanao so azafady. Dao tsika hivavaka. Ametraka ny fotsika ho feno vesatra hiaina ny fahatsaran'Andriamanitra feno. Tenenao amin'Andriamanitra ny etaetanao. Hiaina ny fahatokian'Andriamanitra seho amin'ny fahafenoan'ny fahatsarany ao anatinao. Fa rehefa etaetanao zany dia ho vokisan'Andriamanitra amin'izany ianao. Sakafo ny fody amin'iresa amin'Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Renay ny teninao. Fahamarinana miantefany anatin'ny fanahinay. Natao hiaina ny fahatokianao zay. Mba ho feno fahatsarana ny anatin'ny fonay. Etaetanay sy fanirianay zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay mba ho tanteraka ny fienan'ny faharatsiana atao anatinay. Sy ny fahafoanan'ny faharatsiana ny anatinay tsiraray avy. Anome voninahitra anao amin'ny androm-piainanay izay. Hianatra handeha araka an'izany fahatsaranao zany. Na amin'ny fitempony fo, fijery maso, fomba fietreretan'ny fisainana, sy ny fomba fitenin'ny vava izay rehetra mahakasika anay. Natao hizara fahatsarana amin'izay rehetra alehanay izay. Tsy natao angidy amin'ny manodidina anay. Natao ho tsara fomba fijery fa ianao mora mahita zavatra tsara. Tsarovy ny zanakao rehetra tonga eto androany. Amin'ny alalan'ny latabatra fiombonana. Iombona sy iray nofo aminao sy raha aminao izay. Mba ho tonga atao anatinay hatrany ny fiainanao. Hitondra famelombelomana anova ny fanahinay, ny ainay sy ny vatanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny alina izay namadika anazy Jesosy nandray mofo. Dia izao ny teneniny hoe, raiso hano, tia ny tenako izay nivakiana ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Mino fa ny tenan Jesosy novakiana, ny diakaboka taminy dia fanasitranana atsika. Ao ambadiky ny fihinananao ny nofon'ny Tompo dia misy famelombelomana sy fiainana. Satria Jesosy no miteny fa izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Misy fanasitranana ao ambadiky ny fihinananao ny nofon'i Jesosy. Misaora azy. Hoy Jesosy ity ny kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsako famelana ny heliko ny maro. Ny nofoko ny tena fihinana. Ny rako ny tena fisotro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no manononako fa voavela heliko zasy ianao. Misaora azy. Ao fantanao dia asio fisaorana an'Andriamanitra. Mankasitrahany fonao manontolo. Misaora azy. Misaora azy. Misaora azy. Misaotra raha eo. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mamay voninahitra anao feno zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dao tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy